Pejy ny toe-karena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Mikasika ilay orinasa mpamokatra siramamy na ny sasma izay niara-niasa asa tamin'ny fanjakana dia nitondra fanazavana ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina fa hoentitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny tokony anaran'ireo orinasa ny fifanarahana izay nipetraka. Ny andinidiny izay eo amin'ny sary ny Mamira Soanaivo. Manome hatramin'ny faran'ny volana Aogositra ny orinasa mpamokatra siramamy na ny sasma amin'ny tokony anarahany fifanarahana niarahana tamin'ny fanjakana efa taona izay ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Girivo Randrianarsoa. Iroso amin'ny dingana amin'ny fitondrana izany nivon'ny filakevitry ny gouvernement izy ireo raha toa ka tsy misy ny fanatanterahana ny fifanarahana. Nilaza ihany koa ny ministra fa tsy marina ny filazana fa omena ny ravalomanana marika io orinasa io. Misy didy lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy anjarany vahoaka ihany tsy maintsy manaiky andreny fa ny mpitondra fanjakana manao andreny koa. Izay so tena ny vahoaka nanao sini hoe anao fifanarahana miaraka amina orinasa. Fa tao anaty teoriana mbola tsy misy. Dia anjaranay koa no miteny hoe tsy azo ekena rehefa tsy vonina anao fa betsaka ny teanao an'io. Misy eto miteny fa hoe omeko ny ravalomanana iray hono izy io. Tsisy idirana andriamato ravalomanana io. Misy ny indostria ny tena ka Girivo Randrianarsoa ny vahoaka malagasy ny tombontsoa ny firenena ny jereo niza tainao an'io afaka misoratra rehefa avy eo fa alao aloha ilamina tsara mihitsy ny fifanarahana na mbola anao zareo na tsy anao intsony. Raha ny ambaran'ny ministra trany dia efa eo andalam-pikarakarana ny fifanarahana izay niarahana tamin'ny fanjakana ny orinasa amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny tena ny fahandraikitry ny orinasa tsirairay ny manaraka ny lalàna misy eto amin'ny firenena.